Ya dia ampifaliana indray no androsona ao anatin'ny tokantranonao amity takariva ity a miarabanao zay manaraka ny fandarana ary manona ny fetanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Apôstôly Andreas ihany ary miaraban'ny apôstôly Matthieu ihany koa. Miarabanao apôstôly Andreas ary miaraba ihany koa ny olona rehetra zay manaraka ny fandaharana ny fiadanan'i Jesosy sy ny fahasoavany eny toetra betsaka ho amintsika tsirairay avy. Ya tsy andrela isika fa de hiaraka hivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanin'Andriamanitra. Misotranao zay raha eo ny amin'ny fitiavanao androany mbola afaka mampianatra sy nitory ny teninao eto amin'ity fahitalavitra ity. Angatahana ny herin'ny teninao mba anova ny fiainanay tsirairay avy ary ny fanahy masina mba hitarika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Raisika ao amin'ny filazantsaran'ny Matthieu toko fahavalo manomboka ny andininy voalohany. Matthieu toko fahavalo manomboka ny andininy voalohany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny nahasitranan Jesosy ilay boka. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanantona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy naninditra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, mahadiova ianao. Dia nadio tamin'izay, dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy: tandremo, mba tsy ilaza amin'olona de iray akory azy ianao, fa mandehana miseho ampisorona ka mitondra ny fanatitra zay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany moa no akatsika fampaherezana indray am'izao fotoana izao. Ny zavatra mahafinaritra de zao hoe Kristy rehefa mandeha amin'ny toerana ray de tsy maintsy misy olona betsaka foana miaraka aminy. Naiza le an Jesosy de tadiavin'ny olona izy ary tsy maintsy hoe feno vahoaka foana miaraka aminy Ary teto de nisy toerana ray nandehanan Jesosy tao an-tendrombohitra. Rehefa nandeha tamin'io tendrombohitra ray io Kristy ry ava malala de ny zavatra nisy de feno vahoaka niaraka tamin'io tendrombohitra io, tao amin'io tendrombohitra io. Ary rehefa nidina tao izy dia nisy boka iray zay nonona tao akaikin'io tendrombohitra io zay hoe nipetraka tao akaikin'io tendrombohitra io zany izy. Rehefa nareny lazan Jesosy sy ny vahoaka betsaka niaraka taminy izy sy ny firodorodon'ny olona de nanatona an Kristy ty boka ty ary niteny hoe: Tompo, raha mety ianao de mahay manadio De Jesosy Kristy moa teto de tsy nisalasala mihitsy ry ava malala fa tonga de nety izy ary niteny izy hoe: mety aho madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia nadio rahalehilahy. Ny zavatra misy fantatsika tsara angamba ny toerana misy an'izany atao hoe boka izany. Fa ny toerana misy ny olona boka matetika dia olona mitoka-monina izy, tsy afaka mba mifanerasera amina vahoaka izy tsy afaka mba mipetraka miara-monina amin'ny olona izy satria fenifery ny tenany soka mamindra aretina. Ary teto ny zavatra nisy apôstôly ty boky ty de nitoetra tany amin'ny tendrombohitra mihitsy zany hoe nonona irery izy nipetraka irery izy ary natsapy izy hoe mijaly ny fiainany, matsapy izy hoe tena nanamelo teny izy ary kivy tanteraka teo amin'ny fiainany, feno ranomaso feno alahelo feno akoviana ny fiainany satria na ny fianakaviany aza niala taminy, mivady nateherany niala taminy, hatramin'ny zanany niala taminy, ny olona rehetrarehetra piray monina aminy nanilikilikika azy ary tena hoe tao anaty fahakoviana tanteraka izy. Diso fanantenara ary teo amin'ny fiainany de zao hoe miandry ny hafatesako sisa fa tsisy hevitra tsony ny amiko. Nefa ny zavatra nisy tamin'ny fotoana tsy napoziny no nandeha tamin'io tendrombohitra io mihitsy Jesosy ary tamin'io fotoana io ihany koa no nanasitrana ny Tompo azy. Izy moa zany ny tena marina teto ilay boka mihitsy nanatony nangetaheta hoe zany Jesosy Kristy ny olona rehetrarehetra na makahalana fa za kosa andeha za mba anatony, aleo za hitaraina amin'ny Tompo fa na de misy olona maro azy eo miaraka aminy tsy homenatra za, tsy asiko henatra ozy izy fa aleko za tena za mihitsy angetaheta fa za teo sitrana teo afaka fa Jesosy mifanantenana anafaka ao anatin'izao abokana izao apôstôly. Ny zavatra tena ny marihana aloha zany eto neny Jesosy Kristy amin'ny fotoana misy olona anankiray manantona azy, manao dingana manantona azy, tsy miala maina zany. Tsy miala maina zany satria ty boka ty zao teto nandreny am Jesosy izy ny Baiboly de nanantona an Jesosy Tompo ka nikohoka teo anatrehany de nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao de mahay manadio de nametraka ny tanany naninditra ny tanany ny Tompo izy ny Baiboly de niteny ny Tompo hoe: mety eo madiova ianao.
amin'ny fotoana zany ny olona anankiray satria tiabokana ity tena nisan'ny aretina ratsy indrindra sady mamenatra tsy mba aretina afa manko hoe marary vavony le olona de mba hoe aretina miafinany afa ny hoe marary kibona hoe momba tsy miteraka mety tsy mahafantatra anao le olona hoe tsisy olona mahafantatra iny olo iny tsy momba tsy miteraka fa ny abokana miariary io imason'olona tsy misy olona tsy mahafantatra an'izany ary zay ny mahatonga azy mitoka-monina satria menatra izy ny am'zany abokany zany menatra ny amin'ny abokany tak zany iza moa ty namana boka namana boka raha mifijery azy ivelany manana ny manam-boninahitra izy ny olona rehetra tsisy mahafantatra tamin'ny eny namana boka zany tsisy mahafantatra azy ny olona satria nahoana manao akanjon'ny fiandrianana iny satria komandiny miaramilan'ny Syria izy tam'zany fotoana zany jerevanao ivelany izy tsy fantatra ao zany hoe boka io lehilahy io fa vao mandalo namana de miekohaka daholo ny olona rehetra satria olona manam-boninahitra tena nahita avy ty teo anatrehan'ny mpanjaka tsy fantatra fa ny olana tamin'ny fotsiny nisy abokana tao anatiny nisy abokana tao anatiny de jereo tsara nge ny fitovizany zavatra nataonyty boka anankiray ty sy namana boky tamin'ny fotoana izy nisolakanjo de hitan'ny mpanompony namana zany le abokany de niteny ny mpanompony namana tamin'ny vadiny namana hoe raha ohatra ka mety ozy izy de misy mpaminany any amin'ny tanin'ny Israela sy avy manantona any izy de ho sitrana ny tompoko de tam'zany moa de nandenaka ny namana zany hoe namana nisy an'le abokana nisy an'le aretiny nanodingana tsy niantso tamin'ny telefona tsy nandefa taratasy fa izy le narary mihitsy no lasa nandeha nanantona tany amin'ny tanànan'ny Israela rehefa tonga teo amin'ny tanin'ny Israela izy de nitenen'ny mpaminany Elisa manao hoe mandehana mitsoboka impito amin'ny on'ny Jordana de ho sitrany ianao de tamin'ny voaloha aloha izy satria olona be voninahitra tsisy fanetretena fa netiny ny ampopony sy ny fanambony tenany de nanina nga tsy ametrahanao tanana nevaeva ny tanako eo amin'ny aretoka ianao de iantso ny anarandreo Andriamanitra reo de ho sitrana fa maninona no asaina mandeha makany amin'ny ranon'ny Jordana de sady tezitra izy niala teo anatrehan'le mpanompon'Andriamanitra satria no heveriny raha ohatra zany ka vola no nitakile mpanompon'Andriamanitra taminy de nataony zany fa zavatra tsotra nitakile mpanompon'Andriamanitra hoe mandehana miroboka impito ao amin'ny on'ny Jordana lasa izy sady tezitra niala teo amin'ny mpaminany Elisa de ozy ny mpanompony hoe raha mitaky vola taminao raha zavatra goavana be nitakin'ny impaminan'Andriamanitra iny taminao moa tsy nataonao fa hitsoboka impito ao anatin'ny on'ny Jordana ve de tsy ho vitanao raha zany no azahoanao fanasitranany de tonga sainy namana de niroboka tao anatin'ny on'ny Jordana izy zany hoe raha ny zavatra hitovizany reto aloha zany de izy zareo le nanana olana le nisy an'le abokana no nanao dingana misy karazana abokana tonga de hita imaso mihitsy fantatra mihitsy hoe iny olona iny manana olana fa misy karazana abokana tsy fantatra le lehilahy ty zao raha vao jerevanao izy tonga de hitanao hoe boky iny olona iny ary miala azy daholo ny olona rehetra manondro molotra ny olona rehetra tsy sa manakaiky azy ny olona rehetra satria aretina tena marikoriko zany aretiny zany fa teniny tamin'ny namana indray manantona azy daholo ny olona rehetra satria nahoana tsy fantany hoe misy olana azonao ka am'izao vaninandro zao de betsaka ny olona mena ohatrany reto boka ireto i boka ty lazainy ty amin'ny Matio 7 ty ray de namana boka misy karazan'olona hoe tena hitanao mihitsy vao jerevanao ny endriny tonga de fantatra hoe boky io olona io ary tsy hoe boka hoe misy aretina misy karazan'olona tena misy aretina mihitsy fa misy ny olona boka tena boka nalahelo ohatra vao jerevanao ny endriny de olona tena maloka olona kivy olona diso fanantenana olona mitanondrika vao mivoaka ny trano de hita be hoe manana olana iny olona iny azonao miariary tena miariary le abokana boka natrosa ohatra tsy misy tsy mahafantatra an'izany ary tsy vitsy ny olona miaina an'izany inona no mahatonga le abokany fantatry ny olona satria izy mindrana vola amina olona maro amerenana ny volan'ny banky azonao de ny olona rehetrarehetra efa lasa miataka aminy daholo satria mpindram-bola aman'olona izy andoavana vola amin'ny banky de ny eo tsy afaka ny eo tonga ihany ny eo de efa tondron'ny olona molotra fotsiny sisa hoe ino ndray lasa boky mifanilokiliana ihany koa izy boka mifanilokiliana ka zay nge le maharatsy ala izy betsaka zany ny olona miainao anatina abokany misy sasany bokana aretina tena bokana aretina ary miala aminy mihitsy ny olona fianakaviana kivy no ny amin'ny fikarakarana ohatra zao nisy zaza anankiray zay zao vao tamin'ny maleriva nandray anazy noentina tany amin'ny hôpitaly izy de rehefa noentina tany amin'ny hôpitaly izy de tsy sitrana tany satria marary ny vavoniny tsy hitany dokotera ny anaovana an'izany mena pile tsy zakany vavoniny
mena fanafoty tsy mety sitrany le vavoniny fa vao mamaivay ao anatiny mamaivay be ny ao anatin'ny vavoniny ao de navoaka tany amin'ny hôpitaly izy ny fianakaviana kivy rehefa mahita azy satria dokotera raha miala mainako manambola ny fianakaviana fa tsy sitrana le aretina azonao le izy nanomboka leo am'izay ny fianakaviana tamin'ny fikarakarana azy satria nahoana tsy mety sitrana manomboka leo am'izay ny fianakaviana mamangy vazy azy satria tsy mety sitrana de jerevy tsara gny zavatra nisy nandre fandaharana tahaka izao le vehivavy de tahaka zany ihany koa nataon'ity boky ty nandreny am' Jesosy de nanatona mora vehivavy de hitanao mihitsy izy voajerevana io le teneniko anao hoe le abokana tonga de hita maso voajerevanao izy avany de mitanondriky ngamba hitanao tsara ny vehivavy iny tamin'ny raisitsika tao am'brao izy tamin'ny fotoana iny vao mandalo izy a tanondrika tena mivokona be mihitsy izy satria marary be ny vavony fa tamin'ny fotoana am'izay rehefa tonga teo zany hoe atao délivrance izy amin'io fotoana iny de nanontany mino hoe anao fa manasitrana anao Jesosy tena mino ao zy sady mitomany izy amin'io satria na ny feona raha tsy vitany tsony mamoaka azy mafy fa tena marary le vavoniny inona fa ahoana ny fatsapanao ny amin'io vavonao io zao mamaivay be ohatran'ireny misy vainafy reny ozy izy ao anatin'ny vavoniko de gagy ianao fa rehefa nametrahana tana ny raha vehivavy noentina mbavaka tamin'ny anaran'i Jesosy io no eo ihany izy de ohatrany tsy tompony tenany zany olo nanontaniako hoe manahoana le izy zao de ohatrany tsy namaly mihitsy izy de tamtamiko eo zay de nitsika am'izay raha vehivavy de fa misy iny maivana be ao izy sitrana le aretiko azonao misy abokan'olona tonga de hitanao mihitsy hoe tena iny olo iny manana olana ohatr' zao iny olo iny fa misy karazan'olona kosa tsy fantatrao zany izy hoe manana olana nefa izy ao anatin'le nefa izy manana olana mikostara be izy mivoaka ny trano miaingo be izy mivoaka ny trano ary misy manana ny maiza azy mihitsy voajerevanao izy mitondra 4x4 mitondra fiara mitondra moto tena olona manana ny maiza azy fa iny olona iny ao anatin'ny lohany ao tena vako ny lohany tsy mahita zay iainana mihitsy voko ny fietsantsaina izy miasa saina be ny am'le olana misy eo amin'ny fiainany ka betsaka ny olona tahaka ny namana boka betsaka ny olona tahaka ity boky ty manana olana izy fa tsahany manantona an' Jesosy azonao ohatrany namana zao a ny zavatra tena nafinaritra tamin'ny namana na de nanamboninahitra ary izy nanana fanetretena nanao dingana nanao dingana tena na de ny komandany miaramila ary izy zany navita nanao dingana nanantona an'ilay mpanompon'Andriamanitra mba hanafahana azy tao anatin'izay ao anatin'izay abokana izay fa ny mampalahelo fotsiny amin'ny olona am'izao a tsy manana an'izany toepo zany ny olona fa hoe za manambola za manana maiza azy betsaka ny olona manambola sy manamboninahitra fa voafatotra ny aretina boka ny aretina de tsy mba sa manantona mpanompon'Andriamanitra na manantona fivavahana manantona an' Jesosy tompo anafahana azy ao anatin'io aretina io fa tehiriziny ao le izy de iaretany ao le izy de efa miamiombo ihany le aretina mbola miaritra ao izy lasa ihany izy makany amin'ny dokotera ny dokotera efa manome anana azy mety aminao mandeha mivavaka na misy koa sasany manory hoe mandehana makary ampotsabo ary azonao le izy ka betsaka ny olona miaina tahaka an'reto abokany reto fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny a efa ny olana anakay mibokana aretina na olana be de be eo amin'ny fiainany a amin'ny fotoana izy manao dingana manatona an' Jesosy apôstôly de mandray fiovana izy ny zavatra misy apôstôly a tena zavatra hoe misy aretina zany mba hoe azo le ferina ihany fa ty abokana ty apôstôly a mamenatra ary tsy mifidy sarangan'olona izy ty zay ny tena zavatra misy aminy na olona manahoana toerana le olona na tontonony izy na manan-karena izy satria teto zao jereo tsara ity boka ty ane mety olona sahirany ato amin'ny Matio 7 ty de jereo ndray ne le zavatra misy any amin'ny ny amina mana boky olona manamboninahitra zany hoe tsy mifidy aniza mihitsy zany le abokana na manana na tsy manana fa zay rehetra tratrany aloha de asiny azony apôstôly le izy kanefa ny zavatra mahafinaritra zany de zao hoe nizaniza kosa olona ao anatin'zany hoe fabokana zany mety mieno anay ianao am'izao fotoana zao a bokany trosa bokany tsifisina bokany tsy fahitany tory a mety hoe manamboninahitra ianao fa tena hoe boka amin'ny fiasan-tsaina araka ny teninao teo apôstôly kanefa za tena manetana anao mihitsy ry ava malala raha anao dingana tahaka nataony reto boka reto ianao de tsarovy Jesosy tsy andahanao zany satria Kristy de onenany amin'ny olona iray satria izy milaza hoe manatona ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana izao ame anareo fitsarana teto reto boka reto na inamana boka na ty boka zay nanatona Kristy ty a netiny teo anatrehan'i Jesosy a la eta mavesatra teo amin'ny fiainana de Jesosy Kristy name fitsaranao azy am'izao fotoana zao ihany koa ny olona mahenao atsika mety manana olana goavany ianao a
ny zavatra atoroko anao zay mihaino anay am'izao fotoana zao de zao hoe ny dingana ataonao a mifanatonanao an Kristy a de io ihany ny vahaolana anafahana anao ao anatin'izao problème izao.